Tomboko lasy tomboko vavy am-pifaliana indray no androsoanao tokantranonao amin'ity alina ity fotoana izay ifanomezanao amin'ny fandaharana Sahia Lasa eto amin'ny fahitalavitry ny MBS mazava loatra ao amin'ny onjam-peo ny MBS ihany koa FM 95.4 ary toy ny mazatra dia marobe ianareo na eto Madagasikara na any ivelany manaraka amin'ny alalan'ny tambajotran tserasera amin'ny alalan'ny pejy Facebook ny MBS ko dia anterina sy amafisina ny fiarabanantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao. Amin'ity anio ity dia ny tenako Lilira Faralany miaraka aminao tao anaty fandaharana no ny antony manokana izay tsy ahafahany mpiara-manolotra ny fandaharana na manam-panolotsain'ny tanàna Clémence Rarinina izay kompahan-tanana ihany koa fa mbola hiaraka amintsika eto ihany izy amin'ny fotoana manaraka. Anahoana ny mety ho endriky ny fandaharana amin'ity alina ity? Hiezaka hiresaka ireo vaovao mafana rehetra ara-politika indrindra ny mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny atao anaty fandaharana ary toy ny mahazatra dia andray vahiny ihany koa tsika ary heverina hoe vahiny afaka hitondra ny ventiny rehetra tsara ho fantatra manoloana an'izay zava-mitranga rehetra misy eto amin'ny firenena izay no nasaina manokana amin'ity fandaharana androany ity. Fa toy izay fanaontsika hatramin'izay dia reportage no hanomboantsika ny fiarahana ka ao anatin'izay indrindra dia ny rahantsika nalala fa ny faran'ny herinandro teo no nitanterahana tany Tomasina ny fankalazana ny 20 taona ny antoko tiako Madagasikara zany ary saika tonga tany avokoa moa ny akamaroan'ireo ratsamangaika mandrafitra ity antoko ity no tarihan'ny filoha mpanorona mazava loatra ny filoha Marika Ravalomanana notron'ireo olom-boafidy maro ny solombavam-bahoaka indrindra ny teo anivon'ny birao politika na ny avy aty amin'ny foibe zany na ireo tany amin'ny faritra sy ny manodidina. Andao rahantsika izay reportage izay dia hiverineto sika andray ny vahiny rehefa avy eo. Tamin'ny folo ramaraina no nigadona teny amin'ny magro Antanambo fahadimy eto Tomasina ny filoha Marika Ravalomanana. Efa vorolanina ny andro ny fahatongavany teo ivelany ilay toerana anatanterana ny etsika ireo mpikatroka Madagasikara. Fa ny pompivavahana avy hatrany no nanomboana ny fotoana ary taorian'izay dia ny rano rehetra nyredona ny irafanevany antoko. Niompana tamin'ny fanentanana ny mpikatroka sy ny olom-pirenena rehetra mba ho vonona hiatrika ny hoavin'ny taranaka faramandimby ny kabary izay nataony filoha Marika Ravalomanana. Ny tanjona dia zao ny fanaraha-maso ny fanavoizana ny listry mpifidy eny amin'ny fokotany dia tena tsy maintsy ataontsika atao amin'ny tiako Madagasikara ary zany fanaraha-maso zany dia tena andraikitra lehibe dia lehibe fa na inona ho ataontsika ka ohatra tsy tafiditra ao anatin'ny listre ny anaran'ny namantsika na isika dia miasa maina foana indray isika ary na inona ataontsika indray ka tsy jerevantsika tsara reny le doublon reny la voantsika hoe ty misy doublon tonga dia mitabataba igny antsika rehefa maheno noho izany mailo mitaky hatrany ihany koa isika ny fanavoizana tanteraka ny seni na le fantatritsika tsara fa tsy indépendant io seni sy ny ACC mba tsy ho tonga amin'le hoe azo raisina fa tsy mitombona tsy avoantsika tsony reny saminareo mailo endrika iray ahafahana miala amin'ny krizy ny fandraisan'ny rehetra anjara amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ho hiatrany ny filoha Marika Ravalomanana. Mbola notsindriny arak'izany fa tsy mbola ahafahana manatanteraka fifidianana madio io ny firafitry ny komity mpikarakara ny fifidianana ankehitriny na ny seni fa ankoatra io dia nanamafy ny tokony irosona amin'ny fikonan-dom-pirenena ihany koa androany ny filoha Marika Ravalomanana. Ny seni ny dika dia hoe commission électorale nationale indépendant dia milaza isika hoe apetrahana le indépendant atao hoe indépendant dia maleo tena tsy isika reny mangataka an'izany fa nareo le mpamatsy vola ireo ary dia manikitika mihitsy hoe reto ny sosokevitray ny toromarika aminareo hoe io commission électorale nationale tokony ho indépendant amin'izao fotoana izao nefa tsy zay izy fa miankina sy miandro baiko
dia fantatsika tsara ny tiako resana amin'izany koa dia mangataka atsika ary miantso ny hery velona rehetra mpanao politika rehetra hoe mba hiditra amin'ilay fikonan-doha na le concertation nationale teto aho hoe aminareo a no nilaza zany voalohany rito heritaona lasa zay noho izany dia manana ny tantarany ty fivoriana ataontsika eto ty teto Tomasina androany no anamparantsika hoe tena tokony amafisina lay fanambarana ataontsika le antsona ataontsika hoe mangataka ny hery velona rehetra ny mpitondra ny ray aman-dreny am-panahy ny mpitondra fanjakana ary ny société civile ntsika hoe alory asiana le fikonan-doha na ny concertation nationale mba ahafahantsika mifampidiniky fanakalo hevitra hoe ahoana na tonga an'ity CNT ho indépendant ahoana na tonga an'ity ACCT tsy anilikilika sy tsara vilana intsonika hoe azo raisina fa tsy mitombona nampiseho firaisan-kina tanteraka ny mpikatroka tima teto Tomasina nandritra ny etsika fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko ity feno ny efitrano nandritra izany nisy ny fiarahana anjara ny mofomamy ho mariky ny fiaraha-mifaly amin'izao faharoapolo taona ny antoko izao izay ny mahakasika niny zavatra nitranga tamin'ny faran'ny herinandro tany Tomasina iny ao anatin'izay ihany koa no ampandrotsika ny vahiny izay nasaina manokana amin'ity alina ity tsy izy akory fa Andriamatoa Jean-Claude Roger Coutonirina izay efa fantatry ny rehetra fa mpandrindra nasionaly ny antoko-tiako i Madagasikara ary mazava loatra anisan'ireo nanatro maso koa iny fankalazana tany Tomasina iny miarabanao izay cordo tonga somatsara atao anatin'ny fandaharana indray ary dia faly mandray anao eto plateau satria raha vao nahenona sy nahitananao farany ho resantsika rehefa avy eo dia faly mandray anao sy miaraka aminao eto androany faly miarabanao lelira falaraha ary faly mifanatry tava ihany koa amin'ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Sahia Lasa Izao zay vokarina avy ato amin'ny fahitalavitra MBS ary mandeha mivantana ihany koa any amin'ireo tamajotra serasera isan-karazany any amin'ny radio FM ihany koa ary dia faly mifanatry tava amintsika rehetrarehetra satria araka ny voalazanao teo dia efa elaela tokoa zay no tsy nifankahitana tava ka mino aho fa bebe ihany ny resaka azontsika ifampiresahana eto ka dia manasa antsika rehetrarehetra haritra ny fandaharana hatramin'ny farany eny ary miresaka hoe cordo Jean-Claude ny saritsaroan'ny olona farany dia ny hoe io cordo Jean-Claude voasambotra tetsy be horirika nyrizarizana akany amin'ny zandary sy ny sisa be dia be ny tantarantranga tao anelanelany tao fanao ny olona elatsy ny onany hoe inona ny vaovao fa iveriko hoe sao dia fotoana zao ahafahana mamindina kely izay lalana lolalovina aloha atao anatin'izay fotoana lava tsy ny onana izay cordo eny lilira faralahy tsy takona nafenina tokoa ary anisan'ny nahalalany olona ny tena iny zavatra nitranga tamin'ny fatelo amby roapolo ny volana Jolay teo amin'ny magrobe horirika iny zay niara-ny fisamborana moa ny tena anay tamin'izay niaraka tamin'ny secrétaire général ny antoko-tiako Madagasikara zavatra nitranga moa reny ary tsy nomanina ary tsy neritreretina ho isy mihitsy kanefa kosa dia azo ny tarafana zavatra tsotra dia tsotra fa ireny zany ny fisehoany le antsoina hoe fanaparam-pahefana ary amin'ny fametrahana an'izany hoe bon rafitra tsy firefesy mandidy nga raha ny maromaronao kokoa satria raha ny zavatra tena nipetraka sy nitona teo angambany tamin'ny hetsika natao teo dia teo tokoa ny tenanay ary anisan'le olona niatrika n'le hetsika natao teo amin'ny fikarakarana RMDM moa tamin'izay fotoana izay ary raha nanaraka ny fizotra ny zavatra tena niseho teo angambany dia nahita fa tsy izay roa lahy mivantana ny olona nanao fampirarahana na sanatria hoe nanao an'izay karazana fifanoherana tamin'ireo mpitandro ny filaminana ny sakana ny lalana teo kanefa moa dia ireny ny zavatra nitranga ho anay li dia tsotra fotsiny hoe karazana arrestation arbitraire aloha le izy raha izay dia faharoa manarakaraka an'izay efa karazana efa voatondro mihitsy hoe izahay no samborona no ny antony izay tsy fantatra moa ny ao ambadika an'izay zavatra izay fa natrehana li izy ary ny tena koa moa matoa miditra ao anatin'ny sehatra politika dia efa vonina hiatrika an'izay zavatra rehetra hitranga eo ary tsy natao nampihemitra nanao nakivy li izy fa nzava fantatray fotsiny raha ohatra ka no eritreretina hoe nanaovana intimidation ho anay li izy amin'ny mampitarika ny politika anay ka hanampianambavanay ka tsy teny na neo hevitra itsony dia fanambaranay tamin'ny fotoan'andron'izay tamin'ny voaka avy tany amin'le fanadiadiana fa izay dia tsy hijanona neo hevitra ary ho ataonay foana ao anatin'ny sehatra ny ara-dalàna ny fanehoan-kevitra zay ho ataonay ka amin'izao fotoana izao moa dia azo lazaina fa mirosy foana an'izay fanatanterahana ny andraikitra eo amin'ny lafi ny ara-politika izay ary profon'izany
de mbola anisany nitarika ny délégation zay rehefa nisy an'le fandehanana tany Majunga ary zay niatrika ihany koa an'le hoe mbola iresantsika ihany koa moa zany rehefa aveo fa mbola tsy mitsahatra mihitsy ny sakatsakana maro isan-karazany eo amin'le hetsika tokony ataony antoko politika na de atao hoe voafaritry ny eo amin'ny lalam-panorenana mihitsy zany fahafahana maneho hevitra ara-politika indrindra fa raha ny antoko politika mijoro ara-dalàna ohatra ny antoko tiako Madagasikara dia manana fahafahana afahana maneho hevitra ary manentana ny ataontsika hoe ny fiainam-pirenena mihitsy ny fitezana ny vahoaka ary mbola voafaritra ihany koa zany eo amin'ny 5 ao amin'ilay lalàna loi organique 2018-008 zay mametraky ny hoe ivelan'ny période électorale ozy izy na campagne électorale de manana ndraikitra tanteraka ny antoko politique manao an'le antsoina hoe animation de la vie politique raha tsy laza fotsiny tsika manoloana n'izao firosoana amin'ny fanavozana an'le fifidianana fanintanana ny olona iomana sady amin'ny fiatrenan'ny fifidianana zao de manana ndraikitra tanteraka ny antoko politika hanao an'izany fanintanana sy fanabeazana olo-pirenena zany kanefa zay sehatra rehetrarehetra fahany antoko politika manatanteraka an'izany asany zany de reny fanakatsakana reny moa zany no setriny foana zany hatramin'izao kanefa na zany na tsy zany de niarantsika nahita tamin'ilay fanadidina natao teo moa fa dia tanteraka soamantsara ny zavatra nikasaina natao tany Tomasina izany hoe nandritra an'izay fotoana rehetra lavalava zay de nandinianay hoe fomba manahoana ny afahana mba miroso satria izay dia ny antokotiko Madagasikara dia fatra-panaja lalàna no izanay zany nanaraka an'ireo fepetra rehetrarehetra voatondro ny lalàna satria natao foana ianareo tsy manao fangatahana ianareo tsy manaja ny fepetra tokony apetraka narana amin'ny atsakany sy andavany ireo fepetra voafaritry ny lalànareo nametraka fangatahana ara-potoana na amin'le toerana fahana manatanteraka an'le izy de zay no natonga ny letsika tany Tomasina iny tanteraka soamantsara ary iny angamba ny voalohany kanefa na zany zany tsy afenina fa mbola be da be ihany ny fepetrapetraka ao anatin'le izy ohatra ao anatin'izany zany zao hoe tsy fahazahoanareo mivoaka mihitsy ao anatin'le toeran'ny magro kanefa ny zavatra magaga lilira faralafa nandritry ny andro ny 8 Oktobra iny tany Fenerivo Atsinanana aloha de mba ampahafantarina ny olona mba ametrahantsika ny hoe fa maninona ny misy mijana tsindrinily na amin'le teny vahiny hoe traitement inégalitaire amin'ny samy antoko zay mijoro ny 8 Oktobra 2024 nanatanteraka redynamisation ino moa iny teny redynamisation iny de nraminy rehetrarehetra iny ary isoranay ny rehetrarehetra fa ny team moa zany nanao an'izy iny de nalainy rehetrarehetra tahaka nanao redynamisation ny antoko TGV tany Fenerivo Atsinanana fa dia fandanana andalambe nantsona amin'ny fiteny vahiny hoe carnaval ny natao kanefa ny antokotiko Madagasikara tato Tomasina nomena lalana fa niferana mihitsy ao anatin'ny fahazahoan-dalana hoe tsy mahazo mivoaka amin'ny magro ianareo zany zavatra rehetrarehetra zany moa dia mbola entina naporofona foana hoe mbola misy ny mizana tsindrinila na fanomezana tombondahany ho any antoko hafa mihoatrany amin'ny antoko hafa talohany nazahoanay alalany tany Tomasina moa de nahita ihany koa tsika renetsika maro nataony antokony eo amin'ny fitondrana tany amin'ny toerana maro ho anay le izy de tsy tsotra fotsiny hoe entina nehoana ve izany fa matanjaka ilay antoko kanefa raha ohatra ka fifaninanana no atao de tokony samomena malalaka afahana manapirofo fa de anjarantsika moa nahita teo lilira faralahy fa raha ny sarina voaka teo angamba ny sanay mirearea fa mbola mijoro matanjaka ary vonina mbola hiatrika ny raha politika eto Madagasikara ny antokotiko Madagasikara ya raha fitintsika kordo tena hoe fahombiazana inetsika tany Tomasina fankalazana iny ary nilaza moa ianao teo hoe ny santatra n'ilay hoe fahazona lalana fa irariana mihitsy ho santatry ny be deaibe aoriny zany afahafahatsika eo anivon'ny antoko zany maneho hevitra malalaka sy manao hetsika tahaka ireny fa anisany nanamarika ny kabarin'Andriamatoa Filoha Marika Ravalomanana ny famerenana naveriny intelo mihitsy atao anatin'iny le hoe mila mailo isika hiatrika ny fifidianana te antany hoe raha tena adika ho asa moa zany izay tenin'ny Filoha Marika Ravalomanana zay de tahaka ny ahoana ny mety ho fandraisana andraikitra sy fampiarana izay resaka fahamailona izay inona avy reo heverin'ny antokotiko Madagasikara fa asa tokony atao mba hirosoana amin'ilay hoe afatsika miatrika fifidianana madio sy ekeny rehetra raha lay ataontsika hoe toromarika avy amin'ny Filoha Marika Ravalomanana hoe mailo no ampiarina marina tokoa zay Madame Lily satria dia tsara marina fitsika zao zany de efa tafiditra ao anatin'le vanim-potoana ny fifidianana na le
période na début de processus électoral mialatsiny amin'ny teny vahiny. Raha ny arantsika nahita dia nisy tokoa ny fanambarana lehibe natao ny filoha Marc Ravalomanana natao Belera namentanana sy nanaovana fanambarana tamin'ny katroka rehetrarehetra tamin'ny voalohany volana Oktobra taona 2024 mifanandrify tsara tamin'ny daty nanomboana n'ilay fanaovana ny refonte ny liste électorale. Io daty io dia tsy natokotiko Madagasikara no nametraka azy fa tafiditra ao anatin'ny tetiandro zay ny faritany seni amin'ny fanatanterahana le lazaiko teo le processus électoral irosoana ahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena zay voafaritry ny lalam-panorena fa tokony ho tanterahana amin'ny taona 2024. Natokotiko Madagasikara tamin'izay dia tsy niafina mihitsy tamin'ny filazany fa vonona ny andray ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana demokratika. Izany hoe raha manoloana n'izay zavatra voafaritry ny lalàna zay dia rariny sy nitsy ny raha miomana amin'izay fiatrehana an'izay ho fifidianana na pitso na afaka pitso na araka n'le daty voatondry ny lalam-panorenana zay ny atokotiko Madagasikara. Ka rehefa nyroso ny fandrosoana niny tetiandro ny seni nanomboana niny fanisambahoaka fanimpanampifidy tamin'ny 1er Oktobra iny dia nazava ny teny ny filoha Marc Ravalomanana nylazany hoe ny atokotiko Madagasikara zay antoko politika efa nametraky ny hoe andray anjara ao anatin'ny fifidianana dia tsy hitaza-potsiny ny fizotra ny fanomanana ny fifidianana rehetrarehetra. Eto dia tsy ndriko manokana mihitsy satria efa misy manao dikavilana moa amin'izao fotoana izao. Misy mandikavilana ny resaka natao fa milaza fa ny antoko politika matanjaka oatra ny tim zay aty am'sehatry ny fanoerana dia mankatoa na atao amin'ny teny vahiny hoe micautionner ny seni amin'izao fotoana izao. Diso tanteraka zay fomba filaza zay fa matony sy tiako Madagasikara nametraka n'ilay ayaina hatrany am-bolona amin'izay sehatra rehetrarehetra ny ao tamin'ny seni dia tsy mba nanafina mihitsy zahay. Fi zahay atao amin'ny tiako Madagasikara dia indramiko foana teo aborany teo leombonana nomaly zahay ka tsy teherika zava-boribory. Ary zahay dia mametraka tanteraka ny tsy fitokisana ny seni fa arakaraky ny fanateterahana ny asany. Eo am-panateterahana ny asany no ahafahanay mandrefiny hoe nisy marina ve ny fanatsarana mba hanasinda tsy kelikely an'izay ayay. Tsy nanafina an'izay ayay zay mihitsy zay fa mitoetra eo amin'ny tiako Madagasikara ny crise de confiance manoloana ny seni. Ka raha natao moa zany izy dia zay no tiana itsopiana eto hoe tsy midika mihitsy fa ny fandraisan'ny tiako Madagasikara anjara ao anatin'ny sehatry ny fanaraha-maso vigilance. Raha olona tokisanay ny senia tsy anara-maso anitsony zay fa tamin'ny fotoanandro ny onana moa dia nisy mihitsy antoko tsy afenina ny antokony teo amin'ny fitondrana tonga dia efa nametraka ny fitokisany tsisy fepetra tamin'ny seni anazy zay fa tena napetraka tamin'izareo kosa hoe ho anay aty amin'ny antokotiko Madagasikara dia milazaiko teo le ombonana nomaly zay tsy terika zava-boribory satria ny aina loatra ary ny antraika taty amin'ny antoko ny kazareo victime zany zay tao anatin'izay système électoral nisy teo aloha zay tsy verenantsika tsony raha tsy laza tsika mikasika ny hoe doublon ny amin'izao fotoana izao nefa ny fandrafetana ny liste électorale vaovao refonte no atao dia zay zany dia mametraky ny hoe ny tsy verenan'ireny liste feny doublon reny no azahoana antoka fa angarahara sekeny be sy ny maro ny fifidianana no tanterahana rapitso. Ka raha manontany ianao hoe inona ny tena asandrasana atao ambadika an'ireny teny sy ny antso nataony filoha Ravalomanana hoe mailo zay mbola hanamafisako ihany fa matoa mametraka an'izay famelohana zay dia tsy manana fitokisana amin'le rafitra dikan'izay tsy micautionner ny seni zay. Tena mametraka toy zay amin'izao ny antsoina hoe komity ny mpanara-maso ny fifidianana na karazana comité de vigilance électorale eny anivony fokotany na eny anivony secteur mihitsy ary satria na ny fomba fametrahana n'ilay membre ny CLRE zay any amin'ny fotony zay marina fa voafaritra ao anatin'ny lalàna dia hoe tokony hanana solotena anankiroa ao anatin'io ny solotenan'ny politika dia zay dia nametraka mihitsy hoe fantatray mazava fa ho voafetra ihany ny fomba ahafahan'le solotenan'ny parti politika indrindra fa fantatra ohatrany hoe antoko-panohatra ohatrany tim afaka hiditra ao amin'ny fanaraha-maso amin'izany resaka rehetrarehetra ao anatin'ny CLRE zany. Zay no natonga anay nametraky ny hoe manana zo ary manana lalana izahay ametraka ny comité de vigilance électorale indépendant anay io rafitra anay io satria manana olona ampy
afaka natateraka an'izany eny anivon'ny fokotanina eny anivon'ny secteur zay manerana ny nosy ary efa nampafantatra zay fa raha misy ny fidinan'ireo mpanao fanisambaokana ny agent recenseur na ny agent électoraux any amin'ny fokotany de sanay miteny fa ny olonay ny tonga alohany am'ireny toerany reny ary efa nitakinay mihitsy tam'seny hoe mba tsy atampoka ary ahafanay manara-maso tokoa ny asa ataon'ireny agent recenseur reny de tokony ampafantarina mialoha ny fotoana idinan'ireny agent recenseur reny any amin'ny fokotany anaovany le recensement sady fampiomanana ny vahoaka mba hiomana ihany koa hoe amin'ny fotoana manahoana le olona fa le olona tsy azonao tazomina fotsiny ao an-trano hiandry ny fandalovany agent recenseur zay sy fantatra ao vina ny andalo kanefa araraka ny voalaza de hoe raha vao tsy tratrany le agent recenseur ao an-trano le olona de efa tsy miverinao tsony izy fa tonga de any amin'ny fokotany andraiky mandeha misoratra anarana zany hoe miverina ihany tam'le fomba fiasa teo aloha ka izahay de mametraky ny hoe raha le famelovana ny teneninao mamaly an'le antso nataony filora valomana hoe mailo endrika famelovana ataonay de ny fametranay n'le comité de vigilance zay efa tafapetraka manerana ny nosy ary efa zahoanay akony am'izao fotoana zao fa betsaky ny tatitra tonga ty aminay fa dia tsy mbola betsaky ny toerana mbola tsy nanomboka mihitsy an'izany recensement zany aty amin'ny andro 12 tsika zao de efa tonga aty aminay zany tatitra zany na avy any amin'ny faritany faran'izay lavitra satria manana an'ireo comité de vigilance électorale reo zay manerana ny nosy Ya, mazava de mazava zay fanazavanao zay Cordo miaraka amin'ny toromarika antenaina moa zany fa zay mihitsy no andrandraitsika ny sy ny fifidianana madio ekeny rehetra fanamariana fotsiny hoe ianao hoe mitsangana lay comité de vigilance fa na ny mpanaraka ny Fandaharana Sahia Lasa zao de maro no miantso anay hita hoe efa sarotiny amin'ny safidiny olona mailo amin'izay tsy signalatra intsony ary zavatra anankiray mitranga zany zao de ny hoe tonga lay lay recenseur zany tonga ao mitokatrano anankiray de lay agent recenseur avy de karapanondro no takiny fa tsy mitaky an'ilay karapokotany izy de eo zany raha zay olona manakarapanondro rehetra ao an-trano de manoratra ny anarany eo de petraka amin'ny fantaniana hoe raha misy olona ao amin'io tokatrano io zany sendrany amina tokatrano hafa agent recenseur hafa ny tonga any tsy mahafantatra azy ka miprésenter karapanondro de iverina foana ty oinona manazarefa zay eo amin'ny murany eo hoe na ny angatsaza ozy amin'ny fiteny betsileo mbola ifidy raha tsy miova lay fomba fiasa ka iverina fa tena nova zavatra be de be zay comité de vigilance atsangany eo anivony antokotiko Madagasikara izay na izany na zany mampiavaka ny fandaharantsika Cordo ny firesana vaovao mafana de ho resantsika ihany izy ty nanamarika ny maro ilay resaka fitaterana hazo voamboana palissandre zay raha ny vaovaony ely aloha zany de hoe nahazo taratasy fahazondalana hitatitra hazo anatin'ny fotoana tsy voafetra ity fiara sprinter fourgon anankiray moa zany izy ty ary de voalaza tao anatin'izay vaovaony ely zay hatrany fa ny solombavam-bahoaka voafidy tetsy amin'ny boriboritany faharoa lantoura kotomanga izay tompona andraikitra fatatsika loatra koa eo anivony anteny mera-pirenena questeur no nanome an'ity taratasy fahazondalana arak'izao hitantsika amin'ny sary izao atreto anefa de mbola tsy arenesapeo ity olona voatontonona ity zany hoe sady tsy mandiso no tsy manamarina ilay vaovao miparitaka etsy andanin'izany koa anefa ny lohateny gazety androany Cordoni raha antsika nahita ny tia tanorazana manokana de namoaka ny hoe nidoboka amponja ilay chauffeur ilay mpamily ny ramatoa député izay nitondra n'ity fiara ity ho anao manokana inona no azonao ambara mahakasika n'ity tranga ity efa zavatra tsy de nagaga loatra moa nandritra n'ity fitaom-pitondrana indray mandeha ty le azo lazaina hoe classifiena ho karazana scandale aloha zay zavatra zay amiko satria ny antony de ty tsy haiko aloha hoe lalàna nanomboko vina no nanome fahefana ny tompona andraikitra ny anivo ny anteny mera-pirenena zay fantatsika tsara fa rafitra mpanao lalàna ny eny fa tsy rafitra mpanatateraka ka azahoana député anankiray manome alalana fitaterana azo sarobidy indrindra raha ny fahenoko azy tany amin'ny vaovao sy ny tambazotra serasera moa to palissandre angambany izay ary raha ny fahenoko ny vaovao zay alako tsiny amin'ny tsy fahafantarako raha ohatra ka zay fa za mino fa tafiditra ao anatin'ny sokajy ny azo voaro na tafiditra ao anatin'ny sitaisy angambany voambona am'izao ary mbola voasakana zany ny fitaterana sy fitrandrahana azy
moa araka nylazaiko teo ihany koa hoe ny fanomezan-dalana hitatitra ny azo mba nanao exploitation forestière ihany taloha na de produits accessoires raha nataoko satria produit pharmaceutique no nataoko tam'izay fotoanandron'izay de malala tsara n'izany hoe ny organisme compétent amina délivrance na autorisation de transport na produit forestier dia eo ambany fiahiny ministère ny tontolo iainana sy ny ala na ny ministère de l'environnement na au niveau ny cantonnement na au niveau ny siref moa izy tamin'ny fotoanandron'izay na izay fotsiny raha de efa magaga hoe fahefana vaizany ahafahana solombavam-bahoaka manome alalana hitatitra ina moa zany produit forestier indrindra moa araka ny volazako teo fa voasokajy any anatin'ilay azo arovana ihany koa le azo kanefa de vao maika ambolona mahagaga ihany koa araka ny lazainao teo hoe rehefa natao ny fanadihadiana fa tsy dinaraka ny lizy loatra moa de hoe ny mpitatra lay chauffeur nitondra an'le camion no nadoboka amponja ao anatin'le izy tsy haiko aizaho anatin'izany le responsabilité n'le chauffeur satria ny azy de ny familiana ny azy matetika nyreny zavatra ohatrandreny na ny tompony fiary na le chauffeur angamba de resaka fourrière na retrait de permis fa zay fifandraisany an'izay zavatra zay zany mahatonga an'le hoe manahirana ihany reny moa le tonga foana amina sokany zavatra rehetrarehetra rehefa misy ny zavatra miseho ohatran'ireny ny arantsika mahita de saika any am'le olona asa mialatsiny fa olombelona izy ka sarotra no manasokajy azy hoe le pirina kely majinijinika ihany no misedra ny vokatry ny zavatra ohatran'ireny fa zay azo lazaina hoe le tompona andraikitra vaventy zay tokony hoe manana andraikitra lehibe tao anatin'le zavatra ny tranga de ohatrany milamindamina mangingina araka ny volazanao teo moa sady tsy eno manamarina no tsy eno manadiso an'ireny zavatra reny mba hampazava ny sain'ny vahoaka satria tsy takona fenina fa mivoaka an-gazety mivoaka any amin'ny tambajotra serasera tokoa reny zavatra mitrangy reny de mbola veriko foana teo le izy hoe mbola endrika fanararota-pahefana eo ampitondra ny zavatra ohatran'ireny ary azoko lazaina fa manaratsy endrika tanteraka ny fitondram-panjakana le izy kanefa moa zay tompony andraikitra maefa ao anatin'za fitondram-panjakana zany moa raha tsy mandray fepetra mahakasika an'izany dia raisiny olona hoe sanatriany vava iray petsapetsa na iray tsy kombakomba am'ireny zavatra miseho tahaka ireny resaka an'izay hoe scandale hoy ianao no niqualifienao an'le zavatra nitranga teo nivon'ny mpitondra fanjakana de mbola scandale ihany ty resako manaraka ty cordo ao anatin'ny firesana ny vaovao mafana moa sika de ny arahany rehetra nahita ihany koa ny vaovao mahakasika ilay dokotera zay nitaraina zany tany amin'ny DRS amin'ny aloatra mangoro ny amin'ny tsy nandraisana karama tao anatin'ny 4 volana taorianan'izay nefa rehefa ny fitarainany de izy indray no hitatsika sireteny amin'ny tambajotra teny fa de nahazo an'ilay antso an-telefona zay mandrao anazy ary de mitaky ny amafana miaraka amin'ny vavany publication zay nataony nisy namana mpanao gazety avy any amin'ny faritry Tomasina zay nanao interview an'ity dokotera zay niaran'ny fandrahonana ity omaly talata 20 Oktobra de nilaza moa zany izy tao anatin'izay interview zay hoe norahonana izy hoe hitondrana mpitandro ny filaminana ny an-tranony ary hoe sorona amin'ny toerany ihany koa zany de voatery niala ny vady aman-janany izy no nitahotra n'izay fandrahonana zay ohatrany mbola averiko indramiko le teninao teo hoe fanapara-pahefana cordo hoe ahoana mihitsy no andikatsika raha hoanao manokana mitazana an'izao endrika fanapara-pahefana amin'ny tsy verenako le pirina ho za am'le madinika kely zay tena hoe fitakina karama zany everiko hoe zony tanteraka efa bolana no efa tsy nandray karama kanefa zany de tahaka zao fandrahonana sy anjo-jay tahaka zao no miatra aminy anisany nahita ary gaga sy talanjona tokoa noho ny tena raha nahita niny vidéo voaka tany amin'ny tambajotra serasera moa zany le izy ary naheno ihany koa any antsotarobiny fanaovan'le DRS tamin'le dokotera zavatra tokony tsarovany tompony andraikitra zay manana fahefana am'izao fotoana zao efa mivoatra de mivoatra ny teknôlôjia ka tokony mila mitandrina ihany satria za mino fa ireny raombava ny eritreretiny dokotera na DRS tamin'le dokotera zay nanao ny fitarainana sy ny fitakin'ny karama reny de noeritreretiny hoe tany ambadimbadika tany tsisy naheno kanefa dia am'izao fotoana zao noho ny lafiny ara-teknôlôjia de nivoaka hitapoko hitapirenena ary raha niverina nijery an'ilay vidéo nataon'le dokotera de tsy hitako mihitsy ny fotana mafaty nataon'le dokotera fitarainana fitakina moa ary raha zany karama zany anireo olona tsy tokony ho takiny
tokony ho azon'ny olona rehefa vitany ny asany ao anatin'ray volana ka nisy fanarahana asa mazava de tsy tokony ho isy ny fitakiana ny karama ho any asa izay fa vita. Efa iarahantsika mahalala moa am'izao fotoana izao fa mitovitovy am'izany ihany koa no mahatonga an'ireny hoe ny mpianatra voatery mitaky ary midina an-dalambe zay vao mahazo ny bourse nefa ny tena hoe droit fondamental le mpianatra zany reny fa zahoana vatsim-pianarany reny. Ka raha nahita n'lay fitarainana nataon'lay dokotera dia ampahatoniana ary ampanajana tanteraka no nanaovany an'lay fitakiana. Ary zara nahita fa asa de efa noentina fitiavan-tseza sy fiarovan-tseza loatra nga le DRS fa raha mbany aino ampitoniana n'lay fitarainana nataon'lay dokotera izy na le dokotera raha tena nanadio an'le DRS hoe tsy sidirany DRS ty na ny tompon'andraikitra teo amin'ny district fa ny any am'le inona moa le olona onasa na projet nampiasa azy no ny takiny an'le izy teo fa zay moa lataoko teo hoe am'le hoentin'le fitiavan-tseza sy ny fanarota-pahefana de lasa rahonana ndray zany le dokoteranao fitaraina ary zay moa nataoko teo matetika am' zavatra ohatrany tony dia lasa le olona ao anatin'le fitondrana sy ny ametrahan'le fitondrana satria zany olona mitazona talem-paritra zany de olona ny tendrena teo anivon'ny conseil de ministre tsy haiko moa zany na mandeha ihany ny enquête de moralité alohan'ny anendrenany olona tahaka ireny fa ny fasahin'le DRS raha manonona ny hoe ny antso ahatra amin'ny président de la république do zao hoe asa mora nisy tokoa zany rehetrarehetra zany de manahirana ihany mieritreritra azy fa raha sanatria kosa tsy nisy zay zavatra zay de tena diffamation ary fanalana baraka ny mpitondra ka de anjaran'ny mpitondra moa ny tokony andray any mesure tokony fanandrify am'izay ary tokony mba mijery akaiky koa hoe tsy tokony le dokotera zay manatanteraka ny asany ary miaritra zany tsy fandraisan-karama zany no rahonana ka voatery andao ny vady aman-jana karaka ny resahanao teo fa de mampalahelo tokoa izy kanefa moa zay nataoko hoe antso an'ny tompony andraikitra zay manandrify an'izay tokony andray an'le fepetra tokony ho hita manoloana ny toejavatra tahaka ireny. Miaino ny zavatra resahanao eto de tena mahita hoe tena tsisy zavatra zay tsy miseho tsony eto Madagasikara farany teo indray zao dia vaovao anisany nanamarika ny rehetra ihany koa ny lay volamena 12 kilao tratra tany Seychelles. Nisy moa zany raha ny vaovao ihany no nahitana ny hoe nantsoiny député séchellois tao amin'ny Assemblée nationale zany ny ministre séchellois du tourisme et des affaires étrangères mba hitondra fanazavana mikasika an'ity raharaha ty ho malitalata 20 Oktobra de nivantana zay ny olona nivantana tamin'ny radio sy ny télévision ny resaka teo anatrehan'ny député rehetra ary de nilaza moa zany ministre séchellois no nilaza an'ity hoe ny angavo mafy ny fitondrana malagasy amirenana ilay volamena 12 kilao sy hoe ireo malagasy efatra mba ho tsara na aty Madagasikara ny filaza moa zany raha ty vaovao ty hatrany de hoe ny filoha Andry Rajoelina mihitsy no niresaka mivantana tamin'ny filoha Seychellois fa tsy nanaiky ny ministra sy ny fitondrana Seychellois satria tsy misy lalàna sy fanarahana mikasika an'izany notsindriny manokana fa androany Alarobia 12 Oktobra zany ny fitsaranandreo malagasy efatra sy frantsay iray ary Seychellois iray izay tratra nitondra ity volamena 12 kilao ity cordo tena tsapa mihitsy tao anatin'ity fitondrana ity hoe tena lasa tantely afa-drakotra ny harem-pirenena tsy mety ho tapitra le izy ny eo tsy mbola hita mazava ny eo tonga indray inona no azonao ambara mahakasika an'iny raharaha iny. De zay tokoa moa araka le vorazanao teo hoe betsaka ny zavatra nitranga ary efa napetraka teo moa zany ny fomba ny classifier azy fa de scandale sur scandale. Efa elaela tokoa na inontsika ny resaka sy voany volamena 12 kilao zay tratra tao Seychelles zay ataoko hoe ankoatran'ireo maro samihafa efa lasa teo aloha. Efa enatra le izy ho an'ny firenena ray manontolo satria raha izany volamena en kilao zany no mivoaka tsy hitatsaika tsy voasakana aty amin'ny fivoahana aty amin'ny sistantsika aty Madagasikara dia tonga de mametraka ho azy ny olona hoe tena goragora tokoa ny fiambenana ny sistany sy ny fandraisan'andraikitra ataon'ireo tompon'andraikitra raha ilaza fotsiny tsika hoe mandalo scanne mandalo inona raha ohatra ka atao amin'ny aéroport Ivato ny voany zany zavatra rehetrarehetra zany de ohatrany tena manampy eran-tany eran-danitra mihitsy zao tontolo zao tsika fa tena goragora tokoa ny fanaraha-maso ny fidirana sy ny fivoahany harem-pirenena eto Madagasikara. Ka raha milaza ianao hoe andeha ho any Seychelles am'izao fotoana zao le fitsarana de nisy ny fiangaviany fitondram-panjakana avy tety Madagasikara ny amerenana le volamena sy le olona ho tsaraina any de zay nataoko teo hoe
tsy tokony aniliana le tsy fahavitanany andraikitra atsika eto toerana ny any amin'ny toerakafa satria firenena samy manana ny fiandrianany daholo ny rehetrarehetra ary manana ny lalàna mifehy azy indrindra moa ka raha tsy misy tokoa zay fifanarahm-piaramiasa eo amina resaka karazany hoe extradition moa zany famerenana ny olona voaroiroy amin'ny raha tsy ataony any amin'ny toerakafa firenen-kafa do za hoe mamerina foana ny hoe araky n'le voalazanao fa tokony betsaka ny lesona tokony voaray raha ilaza ny mikasika an'le fivoahana tsokosoko ny volamena teto Madagasikara. Ireny zavatra ireny mahatonga verimberina nefa efa nivelany foana izy voatratra de misy andraikitra aloha zany voalohany indrindra ho an'le tompony andraikitra tokony ifehany zany tsy voahany zany eto amin'ity fireneny ity. Raha haintsika ny mifehany tsy fivoahany zay are-pirenentsika ato toerana ka tratra mbola eny am-pitaterana azy eto Madagasikara tsika de tsika eto Madagasikara zany no afaka mandray an-tanana ny fitsarana ny reny olo reny fa tsy ny hoe volamena efa velantsika iporitsaka ivoaka ny ivelany de ny olo-kafa ny mahatratra azy de eo tsika voanao hoe verenao ty aminay zay fa izay ny tsara azy amiko aloha zay zavatra zay de mbola liny apetrako eny foana hoe enatra ho an'ny firenena ankoatra n'lay arem-pirenena mivoaka zay tsy mampiditra vola eto Madagasikara am'izao atao hoe fiatrehana ny fantrana miopampana zay iainan'ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de sady mamenatra ny mampalahelo izy lilifa de zay moa nataoko teo hoe scandale sur scandale fa atao ahoana fa mbola izay aloha zany ny ainana am'izao fotoana zao fa aloha ny tantara hitsara rapitso. Andrandraina moa misy farany zavatra rehetra fa ny adiny koa indraindray de hoe tsy hijanona mandrakizay eo amin'ny fahefanany ka tsara diniana ihany ny ampitso amin'ny fanao tao rehetrarehetra. Ndao aloha zatsika kely zay resaka scandale zay fa hivadika kely aty amin'ny lafin'ny tontolo iainantsika Cordo satria hitako hoe vaovao tsy azontsika lalova-potsiny de ty resaka doro-tanety sy fahamaizana maro be zay tena tsy mitsahatra tato ato izay. Maro be moa zany ny toerana voakasika zany voaresaka nisy ny tany Isalo, nisy ny tany akaiky ny iny ala rovana ny Akarafantsika iny ny Tetsikazo be efa nisy ihany koa ilay sarina voakan'ny olona le manamorona nisy ranam-piaramanidina Ivato ity hitantsika ity zao de vao ny atoandro teo indray talohana andinana an'izao fandaran'izao no hitantsika hoe may indray ny any Full Point ny tanàna any amin'le hoe Antanambaovao ny talata omaly de tafo 720 no kilany afo tany Port Berger de minitra fohy talohany andinana zao de mbola naray koa hoe misy ala mirehatra ihany koa any amin'ny faritry Mananjary tena hoe feno afo Madagasikara mampiorokoditra mandinika zay hoe dégradation an'ilay environnement eto Madagasikara izay. Be de be moa ny zavatra resahan'ny olona misy aza moa de mizara milaza ny hoe inina atao zao zavatra zao mba hikarohana famatsim-bola hiatrehana fampelezan-kevitra 324 ny olona no manao izay faneho-kevitra izay fa za te hanontany anao Cordo hoe ho anao manokana kisendrasendra ve no hitsangano zao fahamaizana be de be saky manerana ny nosy zao ary ataoko hoe mety hoe fahadisoana tsy navy sa ve zavatra tena inina atao fa tena hoe lasa maizina tanteraka ny lanitra gasikara raha reo zavatra may reo nisy koa moa zany hatramin'ny trano fonenana tetsy amin'ny 67 hectares ny androany atoandro efa hitantsika ihany koa zany hoe tena mampiorokoditra mieritreritra ny afo rehetra inona no mety ao ambadiky ireny. Saribaliana ny fanontanianao madame Lely kanefa moa noho ny atao hoe mampia olon-tsotra eo anivon'ny fiarahamonina ny tena dia lasa ihany tokoa ny saina na mahita an'ireny fa de tsy takona fenina to fa may ny ato mirehatra ny aroa araka ny voalazanao teo na ny trano na ny alavoajanahary sy ny zavatra rehetrarehetra de ny afo zany no hita mandeha eraky ny zao rehetrarehetra zao. Fanahinina na tsy fanahinina ny voka-dratsy apetrany aloha dia loza mitatao any firenena raha tsy laza fotsiny sika zany hoe kasika an'ireny ala rovana reny de alantsika malala fa efa misy fiatraikany betsaka any amin'izao fotoana zao moa zany ny fiovaovan'ny toetrandro noho ny zay etraketraky ny olombelona amin'ny alala ny fandoroana ala na ny fanaovana doro-tanety de zay nataoko teo hoe tsy te hiditra lalina loatra amin'ny hoe fanahinina na tsy fanahinina fa ny voka-dratsy ateraka izy ireny de arantsika mahita fa misy fiatraikany ratsy eo anivon'ny tontolo iainana maneran-tany mihitsy ary de raha ilaza indray tsika ny fahamaizana any amin'ireny tokantrano reny de sarotra inona kosa aloha raha mbola ny vahoaka malagasy efa ao anatin'ny fahantrana am'izao fotoana zao no anana fanahinina sanatry ny vava andorony tranony zay hoe zarany raha mba misy trano kely ipetrahany ka ahafahany mba ialofan'ny fianakaviany
fa za aloha mino fa raha loza nefa le izy a ka sanatria hoe ataontsika hoe classifiena na anatin'le hoe loza voajanahary satria rehefa tsy antsitrapo de atao hoe ohatran'ny loza rehetrarehetra moa zany dia sarotra nefa ny anometsinaan'andriamanitra am'zay zavatra rehetrarehetra zay a fa za zany tena mahita ny hoe sao de mbefa be loatra koa zany mieliko antsika olombelona ka tokony fotoana ibebahana satria raha tsy veriny tsika fa mifanesisesy fa ny afo moa zao no mandeha fa inona ny zavatra tsy nitranga teto amintsika moa hatramin'izay nisy teto ny tondradrano nisy teto ny rivodozan'ny fanesisesy zao karazana loza rehetrarehetra zao zany no ny fanesisesy tamin'ity fireneny ity ary ataontsika ohatra fotsiny moa zany na ny fandalovan'ny aretina teo moa zany ny covid diny moa zany manerantany mihitsy iny a de zay natao hoe sao de mba fotoana ibebahana mba ampienana ny fanaovany ratsy fa ohatran'ny tena efa maha-olombelona aloha tsy takatry ny saina le izy zay nataoko teo anisan'ny mahavalanlanina tokoa raha ny mahita an'ireny afo reny sanatria hoe mbola tia tany atsitsika de fa iainao anatin'ny afo be a kanefa le fitsarana ny hoe meliko sa tsy meliko ohatrany mbola tsisy ny fitsarana eto tany fa efa aorinan'ny fahafatesana iny mbo misy an'izay fitsarana zay a na ka zay no mahatonga ny hoe malasa fisainana le izy lily ary sarotra be nitondrana an'le valy tena ao anatin'le izy a fa za de mifantako anazy de hoe ny fanentanana ihany koa misy andraikitra ihany koa le izy ampitondra fanjakana ny fanentanana ny tsiraray amin'ireny fiarovana ny ala indrindraindrindra satria nahita tsika araky novazanao na ny tany Karafantsika na tany amin'ny faritra maro samihafa de tokony ho isy ny fanentanana satria iaraha-malala fa ny olona koa tsy haina hoentin'le fahasorena amin'le adi-piainany anga raha sanatria ka misy tokoa ny olona laim-panahy hoe andoro andreny any andafy moa zany de matetika reny de rehefa mandeha ny investigation de hita foana matetika ny antsonjy reo pyromane moa reny matetika le manipitsipy afo fotsiny mandoro ny ala kanefa ny aty amintsika moa zany reny matetika de tsy hita mihitsy ny fototra iangan'ireny zavatra reny fa tokony ho apetraka zay natao hoe bon entanina zany ny any amin'ny fotony mihitsy satria raha ohatra ka politika fiarovana ny ala ny resahana eto de tsy ho vita ny aty amin'ny ministera aty tampony fa misy an'ireny rantsamangaiky an'ireny ministera reny hatrany amin'le lazaintsika hoe vondron'olona ifotony moa matetika ny anankinana mihitsy an'le hoe atao mihitsy ny mba hanana an'ireny olona ndraikitra hoe azy ny alina manodidina azy a de izy ihany no mitandrina kanefa raha tsy ahitan'ireny olona reny tombotsoa ho amin'ny fiainana iny matetika dia lasa tsy rariny izany hoe tokony ampidirina ho tompona andraikitra ao anatin'le politika ampiaran'ny ministera ny fiarovana an'ireny ala reny mahafinaritra angamba ny mahita ny ohatrany hoe raha vao misy ny afo a de ny ministra mihitsy ny midina mandeha mamono afo a to za hoe alohan'ny amonona afo a de tokony apetraka mazava mihitsy ny politika iarovana mba tsy tongavana am'izay a fandorona ny ala zay ya nanaitra mihitsy ny sary iny cordo fa miresaka eto moa tsika senao de nantany tena ihany a miverina am'le resaka ao raha ny resaka an'ilay fahazondalana nomeny solombavambahoaka lantoraka Tomanga de ohatran'iny ihany ny fantaniana tonga ao an-tsaiko hoe tena izay tokoa ve ny tena tokony ho asan'ireto ministra ireto mahafinaritra le fihetsika marina ny ohatra miainga avy any ambony fa hoe ny everiko hoe tokony hoe ny olona tandrifo kokoa fantatra fa aomby olona efa manatraikefa am'le sehatra no nalefa fa eny tsy maninona fa reny ny sary hitantsika indraimbava alohan'ny amaranantsika satria tiako omena fotoana malalaka mihitsy ianao ary amin'ny afatra amaranantsika amin'ny fandarana fa mialohan'ny anaovantsika an'izay de te antany kely a fonteny makasika ny resaka fafana maneho hevitra eto Madagasikara efa ndresanay mirahavavy tato anaty fandarana ihany a reny raharaha maromaro reny zay tao hoe tena anampenam-bava ny olona maneho hevitra efa ndresanay ny raharaha Stanley tsy iverenako intsony a nilalovanay teto ihany koa ny makasika ny mahery manandafy na imalama ny zavatra fantatra aloha hatreto de samy voatazona amponjavonjy makeny an-tany mora izy mirahalahy tsy afaka maneho hevitra nisy ihany koa moa ny fikambanana maromaro no tarihin'ny vadiny mahery manandafy ametraka ny fitoriana teny amin'ny polisy angy tsy mbola voaray tsy to de hatramin'ny farany zany zay hetsika izay vokatry ny fitokonana te antany aho hoe ho anao manokana aiza ho aiza zay fahalalana maneho hevitra zay eto Madagasikara satria lasa matahotra zany ny olona na haneho hevitra ivahiny amin'ny fandarana toy itony aza indraindray de miahotra hoe sao de voantso sao de higadra sy ny sisa zay moa efa atsona foana de miatrika izay rehefa asaina miatrika fa ozy hoe aiza ho aiza zany le tena fahafahana maneho hevitra ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny fotoanandro ny tena nasika mihitsy hoe droit absolu ny fanehoan-kevitra fidinana an-dalambe a aisitsika androany cordo
raha ny tokony ho izy dia tsy tokony andeha lavitra korytsika malan'le fanontaniana satria ny fahazahoana sy fahalalahana maneho hevitra araka n'le voalazako teo a dia voafaritry ny lalàna manomboka avy any amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna maro samihafa isatsokajiny zay mamariparitra an'izay a fahazahoana malalaka maneho hevitra kanefa kosa ampanajana sy ny atao hoe araky ny voafaritra an'izay andehan'ny lalàna zay mpanjavatra matetika misy araka ny voalazako teo dia raha tsy nandray an'le ohatra teo tsika ny fanehoan-kevitra mo maro samihafa misy amin'ny alalany ataontsika hoe manifestation misy ihany koa amin'ny alalany hoe fanehoan-kevitra na ny amin'ny haino aman-jery na amin'ireny tambajotra tserasera ireny a de reny matetika nohatra ny manahirana ao anatin'izy fanjavatra tsapa fotsiny de zao raha misy tokoa ny olona manao any mety fadisoana ao anatin'izay fanatanterahany an'ilay fanehoan-kevitra ka misy moa ny am'ireny misy ny sasany hoe manompa makatsy makarony am'izao moa any amin'ny tambajotra seratsera sy indrindraindrindra no tena ahitana betsaka an'ireny zavatra reny a ary ny zavatra manahirana moa de ty fisian'le hoe compte fake izay ny anarany a rehefa hoe compte fake fotrany ny tena zao moa zany rehefa manao Facebook de ny anaranao feno ny inona moa ny mombamombanao rehetrarehetra zany satria ny eritreretina hoe fomba ifankalalana sy fanereserana amina namana fianakaviana ary ifanakalozam-baovao amin'ny lafiny madio ny eritreretina anaovana azy fa raha vao ny olona zany manao fanehoan-kevitra ao ambadiky le compte fake aloha zany a de zay ny atao hoe fomba manahoana ny mety anafoanana aloha tsy sin'le compte fake mba anahirana mba tsy anahirana am'le fanenjehana an'le olona tena tompony na tsy tompony na zany na tsy zany de misy ihany koa nefa ny fanehoan-kevitra an'ireny samy compte fake reny a zavatra hita sy tsapa ary efa anaovana fimenomenomana ihany le izy am'le hoe tsy tokony ho isin'le mijana tsy indriniritra fa tena tsorona fa izay eto anatin'ny tiako Madagasikara de fa nametraka fitoriana tokoa tany amin'ny cybercriminalité mikasika ny tena ataoko hoe fanivanjimbana mba tsy ilazana ny hoe fanavozonana ho faty mihitsy ny filoma arakaravalmanana tam'izay ary de nisy fitoriana napetraka tany amin'ny cybercriminalité napetraky ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara fa nany fanadihadiana mikasika an'izay zavatra zay a efa mambolana maro zany resahako zany a tsy nisy fanokafana fanadihadiana de lasa laim-panahy zany nefa ny raha vao hoe le izy ve misy tompony mitanilany hoe ity compte fake ny fitondrana ty compte fake ny aty fanoerana ka ny fandraisana ndraikitra ao anatin'le izy nefany a ohatrany lasa ohatrany tsy de mitovy loatra de eo ny mahalasa saina ao anatin'le izy fa raha iverenako ny fanontanianao fanalahana fanehoan-kevitra de mahita ihany aloha zany zay raha tsy verenako fotsiny oa ny aty am'sehatra amin'ny andraikitra ny ara-politika mazava tsara mihitsy ny voafaritry ny lalàna fa anisany andraikitra sy adidiny antoko politika ny manabe ny vahoaka ankoatra ny mpikambanao aminy na ny atao hoe ny éducation citoyenne amin'ny lafiny zavatra rehetrarehetra zany ka ny tsy fanomezana fahalalahana voafaritry ny lalàna nyreny antoko politika reny aneho hevitra de zavatra mbola afahana maneho mibaribary a fa tena maresy tonomaso ary maratsy ny fijeriny zao tontolo zao ny aty amintsika satria ny demokrasia sy ny fahalalahana ara-panehoan-kevitra de zavatra anankiroa tsy afa-misaraka mampiemotra tanteraka n'ilay demokrasia izay a tsy fahazoana maneho hevitra malalaka zay a na amin'ny olona sambatan'olona io na eo amin'le lazaiko teo hoe mampandraikitra politika ny tena moa dia misaikapetrako am'izay le andraikitra satria nyainana loatra le izy ary indrindraindrindra mbola hoaveriko eo any amin'ny farany moa ny tena metrahanay mihitsy an'le afatra hoe raha manoloana an'izao zavatra hiatrehana zao kosa amin'ny fiomanana am'izao hoe hiatrehana ny fifidianana zao a de tsy tokony ho isy tsony ny sakatsakana atao a amin'ny hafa ary fanomezana tombon-dahany ho any antoko hafa fa aleo atao ny fifaninanana masina de iarahany vahoaka mahita eo mba hoe samy mampiseho ny lokony fa izay koa mba te ampiseho ny lokonay mena sy fotsy fa tsy voatery hoe dotona foana hoe tsy maintsy ty loko anankiray ty foana no atao mameno ny fahita lavitra sy ny fampahalalam-baovao ka ilazana fa izany ny antoko matanjaka fa aloha ny vahoaka mba tena hoe mba hisafidy mba hijery tsara mihitsy amantatra ny tena hoe zava-misy amin'ny alalan'ny fahalalahany tsirairay ya ankasitrahana be deaibe cordo tam'izay fanehoan-kevitra rehetra zay ny antsika moa eto amin'ny Sahia Lasa zao malalaka ny fanehoan-kevitra afaka manao an'izay fanabeazana ho an'ny olom-pirenena na ny éducation citoyenne afaka mampita an'izay tokony ho fantatra ary io anie no somary mampalahelo ihany cordo hoe ny fandarana tahaka zao zay everina hoe hitondrako ny ngeza be eo amin'izay fanabeazana ho an'ny olom-pirenena zay a de tsy omena sehatra fa isika hatramin'izao de tsy mbola tafiditra ny anatin'ny canal sat sy ny sisa tsy tafiditra amin'ireo télé satellite ireo tsika ny antony moa zany de zay hoe
to fehezina tsy avela andeha lavitra de tena marina mihitsy hoe tokony atao lalao madio apetraka mazava manoloana ny malagasy ny safidy rehetra ahafahany tena hoe misafidy arak'izay maresy lahatra azy. Amarana ny fandarana sahady tsika nafinaritra be ny resadresaka teto irina fa mbola isy ny fotoana manaraka indray vahinananao tsy andry zavatra be deave mitranga indray tsika vao ifanasy eto fa naizana zany omeko malalaka ianao kordo aty ampamaranana ny fandaharana hoe amin'ny mampandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara anao sy indrindra araky ny tenenao teo anatin'izao vanim-potoana izay efa tsy lavitra intsony ny fifidianana manaraka izao inona no afatra mafonja na tianao amin'ny tinana izay rehetra voaresaka teto tamin'ity androany ity. Misaotra anao madame Lelira Farala, eny tonga ty amin'ny famaranana tokoa moa tsika satria ny fotoana koa tsy azo valam-parana raha ny zavatra tianao ambara dia maro de maro kanefa za koa mino ary mbola manantena ary vonina tanteraky ny mbola iakatra nazava ny hevitra ty aminareo eny raha ohatra ka sainareo ifandimbiasana koa moa ny toerana fa tsy botona fa dia famitinana tokoa ny ataoko eto ary fanamafisana satria zay tokoa ny vanim-potoana ary vaovao mafana am'izao fotoana zao dia io ny firosoantsika amin'ny ataontsika hoe firosoan'ny seni raha ny maromarina koa amin'ny fanatanterahana ny fanisana ny mpifidy amin'ny alalan'ny refonte ny liste électorale de efa apetraka nay mazava teo fa raha nisy tokoa ny fanambarana sy ny antso nataon'ny filoha Marikaravalomanana mikasika ny hoe mahazo fototra ny tokony idirany vahoaka malagasy ampitaona ao anatin'ny lisym-pifidianana dia nanentana tokoa tamin'ny fotoanandro ny tokony hijerevana an'izay satria ny fananantsika n'le lisym-pifidianana madio sy mangarahara no ahafahantsika ihany koa mahazo voka-pifidianana madio mangarahara ekeny be sy ny maro. Kanefa moa rehefa nahita an'izay ataontsika hoe nandeha tokoa ilay processus nanaovana an'ilay refonte 12 andro zao ny androany raha ohatra ka nanomboka tamin'ny 1er Oktobra izay de nanomboka tamin'io 1er Oktobra io nametranay ihany koa an'ilay comité de vigilance électorale manerana ny nosy zay nametranay andraikitra mihitsy hoe hijery hitazana ranamaso an'izay fanatanterahana an'izay refonte ny liste électorale nahazo akony izahay manerana ny nosy fa dia ny fehany dia mbola tsy tomombana ny fanisana ny mpifidy any amin'ny toerana rehetrarehetra misy mbola tsy manomboka mihitsy ary 12 andro nefa zay ny lasa ao anatin'ny 90 andro anatanterahana n'ilay fanisana satria manomboka ny 1er Oktobra tapitra amin'ny faraika amin'ny 30 ny volana Desambra no fiafaran'io kanefa izay de manahy raha izao fahatarana amin'ny alalan'izao fanombohana izao efa teo ihany koa moa ny fekeny seni ny tsy fampihany ny entimanana zavatra ny ekeny zany satria raha tsy laja fotsiny tsika ny ara-pitaovana 5000 tablety no doteny seni kanefa ny fokotany manerana ny Madagasikara any amin'ny 20 000 fokotany raha ampaefatra ny fokotany ihany zany no ampiasana an'ilay tablety mbola io koa moa zany mbola ho fantarina hoe inona ny critère de choix ho an'ireo fokotany ny bénéficier n'io tablety io izany rehetrarehetra zany de ametrahana en'le hoe manara-maso izahay de ho dosoinay tanteraka ny fandekana vilana ho ataon'ireo olona zay manomboka mandrebireby ny saina am'izay fotoana zao fa hoe ny antikotiko Madagasikara zay anisany antoko lehibe eto amin'ny firenena ary tia misehatra ny fanoherana dia mankatosina micautionner ny seni ny fametrahanay ny vigilance tompoko de mitory tanteraka fa manana méfiance aya izahay amin'ny seni fa io moa zany rehefa niresaka an'izay zay nandritra ny fotoam-pivoriana de ozizy ny valiteniny tao amin'ny seni hoe ampandrasana mahita ny atiny de ampandrasana tokoa tsika izao no mahita ny atiny fa izahay zany aloha zany zao de mahita fa tsy tomombana izany fanisana ny mpifidy zany ka ainay ny tsy ahatomombana ny lisym-pifidianana zay ho avoaka amin'ny alalan'ity refonte ty ka izay ataontiako Madagasikara dia tsy tomponantoka ary tsy miraitsy kombakomba am'izay tsy fahombiazana zay ary zay no mbola nafaranay atranony hoe tsy misy afa-tsy ny firosona any dinika nasionaly na ny concertation nationale misy mandika vilana ao anatin'io hoe sehatra ifampizarana seza inona tsony ny fampizarana ao anatin'izao fin de mandat zao fa andao tsika mba hiara idinika hanarina satria ny hevitry ny maro no matakadavitra mba ahafany rehetrarehetra mitondra ny sosikevitra mba ahafahantsika miroso tanteraka ao anatin'ny fanatsarana n'izany système électoral zany ka mba ho fifidianana madio mangarara ekeny be sy ny maro no ametrahantsika ny olona ho safidin'ny vahoaka hitondra ny firenena ndray amin'ny fotoam-piasana manaraka zay ngamba ny madame Lelira Farala ary manantitra ny fisaorana sy fakatelemana
ho anareo rehetra zay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary manantena ny famboleona aminareo indray amin'ny manaraka saotra toboko. Ankasitrahana feno ianao Andriamato Jean-Claude Roger Rakotonirena izay mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara nanaiky ho vahiny teto amin'ny Sahia Lasa tamin'ity alina ity. Ianao koa ankasitrahana ny antokantrano any nanaiky niaraka taminay hatramin'ny farany antenaina fa nalinanao ny fandaharantsika ary nazontsika lesona be dia be tao anatin'izany araky ny fandraisana teo moa zany dia misy an'io comité de vigilance io izay atsangany eo anivon'ny antokotiko Madagasikara dia antenaina fa isy ako ny ngeza be tokoa amin'izay fahadiovan'ny fifidianana izay ny fananganana renirafitra samihafa ireny iriny rehetra raha teo nisy in'izay fifidianana madio sy ekeny be sy ny maro izay. Atreo ihany koa ny fiarahantsika tamin'ity alina ity mankasitraka anao niaraka taminay isaorana manokana ny namana faly ny kirakirany tao amin'ny lafiny teknika isaorana ihany koa ianareo tany tokantrano toy ny fanaonay mahazatra moa dia hitantsika eo amin'ny écran io ny laharana finday ahafahanareo mahazo mivantana nay miravavy dia azonareo atsoina amin'ny fotoana rehetra izay indrindra ho anao izay manana etaeta ivainy atao anaty fandaharana dia misokatra ho amin'ny rehetra ny fandaharana maimaim-poana ny fandaharana fa ny fanarahana fotsiny dia zavatra maro-potitra sy misy pirofo no resantsika atao anatin'izany fandaharana Sahia Lasa izao izay koa no mamarana ny fandaharana fa dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy.